Mémé, Alain, Sophie, Faly. Nandray feo, tsy oritiky Sarandrianarso. Manatotosy, Sophie Ravelo Manantsoa. Fa mbola tsy mazava amin'ny fara ihany ve ny fandehan-javatra? ka tsy tsara aloha ianao ny anovanao présidentko. Zay indrindra ka. Satria no simba daholo ny fizarazarana any fiera azo atao rehetra sy efa ny fanarahana ka efa mandeha tsara hatramin'izao. Indrindra moa mbola be ny fianakaviana tsy nahazo toerana. Dadato ohatra zao. Ordimby aho. Raha ny filakevim-pitantanana ara no soloana araka ny hevitrao ka ho voatsoka eo amin'ny toerany cousin Paul dia ahoana? Dia atondray izay hatafiditra ny Robert Vadindry e. Nefa mino aloha fa tsisy an'izany e. Nahazo sitraka be tamin'ny président mantsisy tamin'iny raha tao ambany atsinanana iny. Ary aoka aloha ny amin'iny fa tia resaka any Ambatomevina ity zao no manahira anakeliko. Fina ny olana-damina io e. Motsy atsika ve io tany io? Noetsy atsika vetsy efa atsika e. Fanaky mora foana neny hoe amidy amin'ile karana to hoe fa tsoralino io tany io. Jery io le tany leo tapo-tanàna iny zao. Tsy fantatra teo izay nahazo amin'iny fa tonga dia nomen'ny commune nanaovana amin'ny Brown firaisana le tany. Ary raha ny tany eo ambany avaratra indray rangano solony eo ambany atsinanana raha tsy manaiky neny a. Za koa aloha efa nieritreritra n'izany. Zany mihitsy ho a. Fa mahagaga ny hery fara dia iny ara no nitrikitrehan'ny Fatsoralia fa ny tany aty Ambato aty amintsika ihany no ilainy. Hoinonao izay antony ihany. Rehefa tsy vototra eo fitondrana fotsiny sika dia izay. Asa donina fa na hiary zanakao na hibiby zanako mbola tsy maintsy alefa any an-dafy a. Ary io vato zozolamena koa mbola tsy maintsy mila vola na dia ny fanangonana azy fotsiny azy. Ohatra efa tonga tsika ity. Ndeha fara tonga dia makany amin'iny any an-trano fa za hijery an'ilay tany aloha ka. Aza elany ary dimby a. Ary hono aloha tonga dia ho lazaiko an'eny ve ny ampy-diantsika? Oka aloha fara. Zany maimaiky izany ihany eny tsy mampetiny natao rehetra teo aloha e. Manahoana ianao? Manahoana ianao? Tsy eo angana eny? Neny isa? Fa raha matora mada re. Tsy aho. Fanakaiza? Fa izy ianao ary inona ny tadavanao azy? Fa tsy za ve ny tokony anontany ianao e? Raha hividy mofo gasy kafe ianao dia tonga dia vidiana fa aza eo mibiadikadiny io ka. Orangatia, fa izy ianao no miteny toy izany amiko e. Tsy fantatrao anga za? Ataoko inona koa ny ahafantatra anao e. Fa angazy rehetra mpividy mofo sy kafe eto dia ilaina fantatra daholo ny anarany. Za no Ifara, zanak-Ramada, mazava? Zana ianao ka inona ny anontanianao azy aty amiko? Otry, fa tsy tranon'ny Ramada ve ty e? Ary tsy ato izy no mipetraka? Tranoneny ty ary ato izy no mipetraka. Ka aiza izy? Aza zara matoty ny ato alainao eto a. Ohatra. So dia mba pisy loka ary ianao ty. Fa pisy loka ahoana koa ary a? Ka ianao milaza fa zanany nefa tsy mahita izay misy azy akory. Ohatra. Ary miala ato ianao fa hiatsoko vahoaka eo sady manelingelina mividy zavatra tamiko ka. Ary ianao ka? Ahoana moa no ahafahanao miantso azy hoe neny? Fa antsoko hoe dada indray zany izy aminao. Ary mesora teo a ianao fa hotorahako amin'ity vilanina mofo mamay ity a. Fa nina ty fare tsy ongany? Tsy haiko re. Tsy hay ahoana e. Voalohany aloha dia nivoabe ny tanàna neny. Lasa nisy mpivarotra mofo gasy sy kafe izay eo tokotany eo. Dia mivarotra mofo sy kafe nge zany neny e. Inona ny olana any amin'izany? Tsy neny fa misy tovolahy mandreraka be izay ao e. Ary neny aiza e? Dia tsy haiko. Ahoana tsara hoe Tsy haiko a. Niova ny trano ianao dia misy mpivarotra mofo sy kafe eo tokotany. Ary neny nefa tsy hitanao. So mba tsy tany ary ianao tika. Mety diso adresy ohatra. Dimy fe adaly. Tranona lehibe aka dia lazainao fa tsy ho haiko indray. Mety mitombona nge zany fary. Firy taona moa tsika tsy namangy neny taty? Tsy fofolo taona. Korary raha toa ka misy fiovana ny rehetra e. Ny tranony neny aloha dia nisy fiovana tokoa e. Hitanao le latabatra kely fivarotana sakay sakamalaho taloha iny efa nanjarina sy ny trano kely hivarotana mofo sy kafe ary lasopy amin'izao. Ka na ny tanàna azy ty hitako mba mivoatra keliko. Tsy aloha e. Ny lalana aza na tsy vita tara efa mba malaladalaka. Ny trano koa mba saika efa miloko avokoa sady ny tsena efa misy ny laina rehetra. Sady nihitatra e. Fa ahoana aloha ny fijerinao Brown commune? Sady lehibe aloha ny tsara tarehy. Fa efa miteny firaisana ianao ary fara dia maninona aloha raha mandeha anatona ny be ny tanàna tsika e. So mantsy mba misy afera mety atao miaraka aminy ko. Zany tokoa nge ny tokony nataontsika voalohany e. Ary zany mino fa akoatra ny tanitsika dia tsy maintsy misy vatosoa azo trandrahana eto. Marina izany tadidiko tsara fery amin'ny vato be mevina ery
ohatra ny misy zavatra ihany ko nefa dia mbola tsy nisy nitrandraka hatramin'izao. mandrosoarina reo tompoko dia mahazo toerana ohatra raha tsy dia hoe mamingavinga ringabe ny tanàna tsy hainao ve le anatsoina hoe zanaky nily za indrindra tompoka fa izy moa nareo azafady araka ny voalazany sekreterako mantsy dia hoe ianareo no dimy sy farazanaky fahitidisy fafary ery zaza tsy tadidinao ve idimy sy farazanaky mady etsy tany sory dray azafady indrindra tena mampiovolona marina tokoa ny elaka ty marina raha mba nahafantatra anareo dara fanena teny an-dalambe teny tsika mitombona ihany anke zany ringamary efa miantitra re tsy zany velively ka aiza le nareo da kely manifinify taloha nefa ankehitriny fenofenory mety angambany atao fa zao hoe alohan'ny ilazanareo menadany fotodianareo dia mba mamela aloha isolo toerana ny firaisana eto Ambatomihevina ray manontolo zany anolotra ny fisaorana feno anareo tamin'ny nanomezanareo an'ity toerana nanorenana ny bureau firaisana ity ary koa ny nafoizanareo ny taninareo ao ambany tsinanana anaovana kianja fanaovan-danonany etre tsy misy isaorana rery ary azafady ringabeny tanàna tany nahafozana angeto ka rariny tokoa raha mba mitondra ny anjara brikinay re zahay efa nampitondra zany fisaoran'zany ny neny mada ihany zay kanefa moa mameriny indray ny ataoko eto hoe ary angamba tsy mahadiso ny manasanareo amin'ny fetin'ny taranaka amin'ny farany taon'izao fetin'ny taranaka ohatrany tsy ho afaka angamba zay ringamera tsy afaka fa hony efa dia mba betsaka ihany zay vitanareo teto zay ary na ny flankevitra munisipaly aza maro ny mbola tsy mahafantatra anareo akoriko tsy zany mantsy ringamera fa eny somary maromaro saninay no mantsy zay menataka zay na tonga ny faravy hatrany dia nandaka ka zay mihitsy manko sady neny ko efa solo tenanay re nefa dia amin'ny fotoana io koa no mba tiako hainareo mihitsy no anolotra amin'ny fomba ofisialy ireo toeranareo nomenareo reo ara ringamera raha izany dia ikenay no tonga fa mba oka reo mba atao tsotsotra ihany ny lanonany anga moa dia hoe isy zavatra be manahoany lanonana ambany vohitra nge izy ty na izany aza dia mamendrika loatra anareo zany toetranareo zany hafa ihany nahita fianarana sy ambony fisainany raha olo-kafa angambany teo amin'ny toeranareo dia efa niedinedina sy be famaritra ery oka rery ngamero ineny no tokony mendrim-piderana indrindrany amin'izany zany tokoa rery ngamero aleleo angamba zay angatadalana amin'izay ay andehanareo ka tsy leo ve mba ampahafantariko andramato lefitra voalohany mbola ho avy zany aleo zay aloha andefa somary mbola maimaiky ihany zany indrindra sery zaza afaka mifampiantso amin'izany ve tsika etre voninahitra ho ato koa aza no entsonareo ato izany dia manantena mafy anareo zany zay vehivavy efa mivadika todoko tsy misaina mitapo mihitsy marary saina ty tena zany ra vehivavy mba moramora reny fara ravina ataon'olona hoe no ndrainge ny lasa daly tsy rarahako zany ve ny mba reny tsy mba mieritreritra an'izay ilova ho anjany any akory fa te ho derainy eo mpiaramonina dia homemena be fahatany ihany ny tany amin'izay ny tany tsara toerana rehetrarehetra fa inona loatra tokoa ary moa natony mba nizarazarany ny tany tootran'izany marina raha tsy saika torana ny lazany zanaka hoe misaotra anareo tamin'ny nanomezanareo an'ity tany ity hanorenana ny tranony firaisana sy ny nanoloranareo ny tany tao ambany etsinanana nefa ny saika omena ny fahatsoroalia raha ohatra ka tsy tiany le voalohany dia inona ny atao dimby voalohany aloha dia mitoniry fara itoetranao tonga dia misavo ambony io ngeny matetika manimba zavatra tokony vaniny
fa moramora aminao mantsy dimy zany hoe tapidalaka le tampoko zany de inona zany zao olona zay nao mifatsorali mitiny ho ahy ianao misy vahaolana foana io de inona ny vahaolana ho hitanao eo zao hoe ny volan'le karana efa ohatrinona ny azotsika iny angamo ho azo averina tsoa inonay aloha de tsy miverina zany hitanao ary zany i cousin Paul mifilan-kevitra no asaina miditra tsehatra rehefa tena misy ny tsy fetezan-javatra zay indray nareo zay tonga de any ambivona efa be matsikaritra ngety aferaferitiridindy vavany tsy mahita lalana ny an'ireny izy manao azy hoe tsy mba mitsofokofoka mba hanana olona mifitantanany sady alahelo koa ngeny ny sasany fa tsy tafiditra mitambazotra ny afera ka zany rindra zao ny tena fanarararotana an'ireo olo-patatra o mifitantanana an'ireo ny alahelo ny mpanenjika ave no ampianotra zay alahelo kanina eno ay ka inona aranao tao ay rehefa mitony ianao de ndelo anontaninyny iny hoe inona ny antony mizarazara be fahatany fananantsika ary rehefa aveo vao hita hoe inona ny tokony atao na hoe iza no atonina ise moa zany ny solofo ay ve niverina indray le raha matoy io fa inona marina ny tena tadiavinareo anao am'izany tsotra ihany sia mba mitady any ramatomady zay ka ao visy satria ka ny zavatra tsy azoko ange de milaza le raha matoy efa zanany nefa tsy aiza nge neny fa any amin'ny zanany maninona noho izany tsy zanany io fa mpisandoka any amin'ny zanany ahony zanany aiza o ramsia fa iza marina nareo fa raha tena zanany tokoa ve nareo de tsy alala zay misy any zanany marina zany koa ta ohatrany mandrebirebyka eny ary marina ny teniny si misy zavatra mba hitadavany azy mantsy ka mila meona aminy zay mihitsy ka mazava ngeny no lazaiko anareo teo any amin'ny zanany izy hoa ka raha te eona aminy nareo de mandehana makany zao ary tsy anadalany sy ely zay fa ovina moa izy ny ala teto ka nakany amin'ny zanany zany efa ho herinandro angambo zay maninona fa anao no hery sy tomba voany amin'ny zanany angeno ny alany teto toy ny fanao nisa taony fa zao kosa ary ohatra ny mahalasa saina zany fa misy nina mariny niny polisy anganareo fa ona ny mahatonga ny sy antany zany tsy haiko isa taona tahaka zao de makany amin'ny zanany neny nefa tsy misy tonga manontany azo toy izao ataonareo zao isa taona de maharitra afirinana izy ka hoe manao ny hery sy tomba vao any amin'ny zanany izy ho ata aminareo zany ve de tsy mazavy eny ary mazavy zany zay raha fa lasy zay aloha fa misy zavatra mahazo aneny anga ka izay nge no antony anontanina ianao eto ka maninona raha tonga de lazainareo fa naninona marina kay neny fa misy inony ho hitantsika eo ihany zany veloma ianao tena lasa ry zareo marina naninona ary neny ary somba fantatry neny ara fa ho tonga sika de lasa mitsoky tsy de marina angambo zany isa taona angeona izy de mandeha mamangy atsika zanany ka maninona ny tsy tonga any amintsika kory izy ka zay ny fanontaniana mila valiny makaizy neny isaky ny fotoana toy izao izy anefa efa tsy niona tamintsika efa ho firy taona lasy zay ary sao de mba lasany amin'ny anadahany ary izy ry dimby mety marina ihany zany nefa maninona izy no milaza hoe makaty amintsika antsoe telefona rangara gasy anadahany ianao ve adaly manala baraka zany fa manala baraka ahona koa ary fa mbola tsy tonga saina foana ve fa raha fa very ngeny iny tsy hita mihitsy zay misy azy na izany ary aloha andehanana any any izy za aloha tsy mba ho afa mandehana ianao makanika fa nahoana no za adininao ve fa mainka ngeny ilan'ny karana nyity toerany ity akoatr'izay de io vatoato ny filankevim-pitantanana tsy maintsy makaranoranony amin'zareo nge sika sao tsy tafita eo cousin Paul tsy ho afaka atao zany cousin Paul efa vita nge ny fitsinjarany zareo ny ankolafy sasany tsy manao afa-tsy ny aferana tany sy ny vatosoa ny sasany ny aferana fanafarana sy fanondranana entana ny velany de ny hafa resaka alatra sy ny sisa sa mbola te hifikitra eo amin'ny toerana daholo engereo ka inona no ampiala fotsiny zao any cousin Paul zany tokoloha nefa mifanarahany zareo zany manko fa tsy haiko nge raha tiapiditra kolita vovony reny nga président tsy hainao ihany ve milaza teo fa nahazo vera tam'le afera tany ambaletsinanana iny ny cousin Paul na izany aza mila mitandrina ihany tsika efa firy moa zao ny volamena efa tratra teny ivaty teny no de raha finary za zany no any amin'ny zadatoa ka na izao ara moa maninona dinga ka ny trano komboarina nge mbola mila fanaraha-maso akaiky fa mbola tsy vita ihany vi zao ry fara nareo koa moa be fa maharitra ohatrany rambo nosika de ahoana koa aloha le ferana volamena torapitso
andao ry lody andamin'izany any an-trano e. efa lasa ngaletsy ry solofo reny zanakineny magareny monsieur le maire, zanakiza hoe tompoko azafady? Fa gatsy nandalo teto amilay reny olona mpianada zanakineny mady reny. Fa tena mindry ve nga président fa tena zanakineny reny fa ahoana koa no anaovany lafa tsy zanakineny mady reny? Za aloha tsy mahatoky loatra an'izany ka. Fa nisy inona teto? Ka nitady aneny teto angery zareo nefa neny raha niala teto de nilaza fa ho any amin'ny zareo e. Ahoana tsara hoe letsy ry solofo. Zany hoa ary tsy eo zany neny mada ka isaky ny farany taona toy izao angeny eny ka mandeha any amin'ny zanany ary efa herinandro zay izy ny lasa de nahoana no mitady azy aty reny olony reny? Zany ve ho ianao tsy midika hoe misy zavatra hafahafa ao? marina tokoa ny an'lary solofo to misy zavatra tsy mazava loatra eo zany ty zay mihitsy président. ary nanina nalaky miveriny ty fara ka tiany angeneny tamin'ny heritaona toy izao ony izy nanao ny oely sy tomba voatany amin'ny zareo ary so de any manjaka andrina any amin'ny rahavavy ny ary izy zany. za ndray aloha de tsy mahavita makany zany tsony ka ny lalana makany koa to mangingina be ny any ny andro koa ty efa miarifa sady ny ohatra any efa miandry amin'ny fety misasakalina ka efa niatso tamin'ny telefonina toy ngefa tsora zany ve efa hitanao le tany ary tiany de tinika de nitaratasy sisa no rasany alohan'ny farany taona. ka inona no taratasy mena azy eo raha tsy hitineny ary so de mba lasa any aminareo kosa ary izy ka ondry ko tsy vita ho azy ny efera raha lasany izy andao aloha sambody de mifampiantso eo ihany ka. ay ve miverina ianao monsieur le maire tonga koa ngeneny raha mitady azy ianao e. Manosoanao ry ngamero neny mady manahoana ianao salama tsara to ary to manao fangalam-piry nge nareo telo mianaka izany zany tokoa aloha ny lazay ny solofo tamiko teo e andro fandiso kely fotsiny re zay tena zany tokoa nandalo tany amboroko mantsy ry zareo de niangaviako mba ho avy amin'ny fety mitaranaka amin'ny farany taona ka nanaiky ho tonga ve izy da nilaza ny ho tonga aloha ry zareo e engany fa hono ary neny manda miasa amin'inona marina moa izy da zanako reny fa de tena mahomby tokoa eo amin'ny fiainana tsy anjaza araky ny fiteniny tanora ankehitriny ange ny fiaranetiny zareo teto zay e ary am'izay samy manana ny azy izy da ianao no milaza an'izany ry ngamero fa angamo de mahalala loatra izay asan'izy da reny e na izany aza de nahatafita zanaka marina ianao ka oka rery ngamero fa inona aloha zato atondia e ianao ve andehandeha ty tsy amin'ny atony amin'ny fotoana efa tokony any manana ny fety misasakalina zao misy tokoa ny antondiry neny mada ary ianao ve moa anafenana fa falisahirana toy ny banga omeko toza ho an'ny firaisana ankehitriny e fa misy inona rery mera zanaky ny elo falisahirana ahoana nahazo famatsim-bola tamin'ny fanjakana fohibe ho an'ny firaisantsika e anaovana lycée eto tanàna nefa ny tany anorenana azy indray ty no tsy hitako efa tamin'ny volana avril ny tonga to zany volo zany saingy zany hoa aminao e tsy mahita tany mihitsy zay anorenana azy nefa tsy maintsy ho taperiny volo io raha tsy zany de averina any amin'ny ministera ary de hoadiady be ihany vo ahazo indray ny zavatra ray mahafaly alo ry zanaky ny ela de tianao mikofokofoka ampandroson'ny tanindrazantsika ty ary de mba hanjarako indray zao no mideranao sy reo ray aman-dreninao e na ainy taiza izy ireo ny taizanao ka aiza ho aiza am'izany ny anay izay indray ny tsy azoko raha mba hidimbo ozy ianao ny be ny tanàna teto amintsika de ho nanahoany ty tanànatsika ty ty tanindrazantsika ty ho ianao ka isy ny toy zany ray veryneny mada ny fahaizana ananany toy zany koa ny olo-pantatra zay enoko fa tsy amelany fa
ortereny hanatsara ny tanindrazantsika. tombana ihany zany ray anako, roa ihany matsy ny vokatry ny fitaizanany zaza, na zaza ho tia tena na zaza ho tia ny hafa. Mbola iresaka aminy ianao dia afantatra azy. Ny fanena tamin'ny ragista anina tany am-piangonana nandritra ny azony oeliny ankizy ry Dimpy a. Ragista amin'ny flankevim-pitantanana ve? Fa misinona ono fara. Efa mihatsara ono zao ny lalana fanondranana volamena sy vatosoa e. Sady niakatra ny vidiny andraisany azy ka raha misy ony any dia alefaso. Ka ny volamena sy vatosoa le tsy haniny atoko misy atsika dia ahoana ny atao? Sady aiza koa no ahitana an'izany. Dimpiko, toy ny fanao ihany re. Iny masom-bahoaka mody miady fa ny efera efa mpizarana foana e. Oka aloha fara. Ny atratra tsy lavika ampio any. Aiza ho any eny, zay zao ny olantsika. Neny reo hita foana e. Fa impiry hita fera toy izao anefa tsika isenao ka ha? Sady inona koa no anananandreo namanao ambonimbony ao reo e. Oka aloha zany resaka volamena sy vatosoa zany ka. Aleo aloha neny ny tadiavina. Neny ve ho aiza fa eny Ambatomeviny ihany re izy fa niafina antsika fotsiny. Zao ndeha atao are. Hoe nitsika isenao zao. Dia ianao manao an'izay ahitana azy fa zaho kosa ampiresaka ny zanaky ny elabe ny tanàna. Tena azo antoka tokoa ve zany resaky madamo Fara zany? Fa izaza azafady zanaky ny ela ve ahoany? Miala tsiny aloha raha tonga dia miantso anao hoe zaza e. Sady raha tena iray afera angetsika isanao, tokony tsisy an'izany elanelan'izany. Eo masom-bahoaka mba tsy maintsy mifanaja fa aty amin'ny sisiny kosa hafa ihany kio. Sa tsy mety aminao ve aloha zany? Zany indrindra ry madamo andraso aloha dia afaka hifampiantso hoe fafasy zaza ve zany sika? Ohatray, inona mahosanao amin'izany e? Ka hoana, tena misy marina ve io zavatra niteneninao teo io e? Tsy hoe nitenenina fotsiny fa tena azo resahana tsara e. Misy tokoa ny vatosoa nefa tsy dia fantatro tsara aloha hoe inona mariny. Ny tena azo antoka kosa raha volamena ny tadiavinao dia misy tokoa eto amin'ny tanindrazantsika ity hatramin'ny solika na petrolina aza. Ianao angery fahafahany varivariny lavitra ka tsy mahita any ambany maso e. Tena matoky ianao fa misy volamena tokoa ao amin'ny Vatomevina? Teraka teto nge zah e. Ary fantatro daholo ny momba n'ity tanindrazantsika ity. Firifiry nefa nanao fanahadiadiana tety. Zany? Samy milaza daholo fa manan-kareny ity toerana ity. Misy eto daholo zay arena mety hisy eto ambonin'ny tany fa... Ka izao ary zany no hiantoka ny rehetrarehetra ka ohitrandrahantsika amin'ny volamena io vato be atao hoe Vatomevina io dia ahoana aloha ny amy zany e? Dia anga i zava-banina eo raha tsy io ianao hoe ianao ndray dia tsy azo dinganina zany. Ty niala vao maraina ve zany neny solofa? Zany tokoa raha misia nilaza neny fa hoany manjakandrina hono izy ka mbola hiampita fiara maromaro. Fa ono arse ahoana moa no mahatonga ny se hiantso ny reniko iny eny? Zavatra tsotra nge zany izy tsy mba nananjanaka mba hanampy azy. Za tsy nisy ray aman-dreniny ahy. Dia tafahoana zany ny tisiny manina? Nampalahelo ange raha miseny nahazo azy teto zany fa ngady nahatra be mihitsy izy. Nahatra? Eny e, azo lazaina hoe nahatra ihany izy. Nahatra fitiavana rea. Nahatra fitiavana? Zay indray no tsy azoko e. Nahatra olona re, zay angamba no azo lazana azy. Fa voatery misambotra izao olona mandalo rehetra izao izy mba hirahana. Dia ataony nampifilafila, ataony nitaky karama isaky ny hirahana. Fa le matsaka ny andoharano no hitako tena nampijaly azy. Raharabola ary sy mba nanahoana? Mba nanana ny ampy ihany ve izy? Raha ny amin'ny indray aloha dia ataoko hoe mba nanana ny ampy sy sahaza ihany tokoa izy. Ny vahoaka madinika nge raha mise tsy dia mba be filany zany e. Ankalazaina amin'izao fotoana izao hoe mijaly ny vahoaka e. Fa vahoaka toy inona tokoa moa no tena mijaly e. Sa famendrifendrona ihany no tiana atao? Ahoana tsara hoe zany teny se zany solofo? Fa inona no mahataitra anao amin'izany no mose Dimpy a? Sa diso hoe zany teniko zany? Ny hoe diso aloha tsy haiko e.
fa vaovao amiko fotsiny angano ilazako azy. Zao ramsia zay madiniko tony rehefa sendranareo manampaizany reto dia mba te atao hoe mba mahay ka azafady re raha nyteniteny foana e. Inona moa nanaovany sy azafady amin'izany e? Samy mba milaza zay veriny fa mety ange ny olona e. Tena marina zany saingy ny any sasany to afetsena ny betsakako hoy mantsineny hoe noho ny filana tafa oatra anaka dia saika manambaka avokoa ny olona ka amidiny hatramin'ny tanindrazany. Ineny versy no miteny an'izany? Ye fa aizy neny nitsajirika eto tokotany tsy dingy teo izy alina nanao sasakalina taty dia lasa vao maraina ho amin'ny manjakandriny e. dia nanaiky an'izany lainga be izany ve ianao? Fa lainga be ahoana ary efa niditra tao an-trano moke za ny andro tao fa tsy eto tanàna tokoa neny fa lasa e. Fa inona marina raha mahatonga neny ianao an'izao toetra izao hoe milaza izy fa any amin'ny tsikisa taona nefa tiany nefa rehefa hitongavana ty indray dia tsy ihany koa tena mandositra antsika mihitsy neny ka avelolo an'izany fa nanaona dianao tany tena misy volamena tokoa itordimby ary mbola tsy misy nitrandraka. Ay tsara kosa sanjo aorintsika miresaka an'izany fa mamaika dia nahitana nendry fara ohatra ny alay-panako aloha iny teninao hoe mandositra antsika mihitsy hita ho ahy tia izy tsy manana finday tiako neny mahasarotra ny fahitana azy ary sao dia efa fantany ary fa hivarotra an'ilay tany sika dia ilozany mandositra iny ahoana moa na nifantarany an'izany osako fa ngafa nisy nilaza taminy ka tianao ihany ve no niteny fa efa nijery taty fa tsorale ary tsy hoe efa tao an-trano moa ianao ka raha andera nga tonga dia ho tadiavinao an-trano ny taratasy rehetra mikasika ny tany tsy mety izany fara marina fa hoe renitsika izy fa tsy azo atao ny tiarokaroka nitany raha tsy ho anatrehany ka efa ndoalika kosa angely ranombary herinandro sisa na izany azy ny fahitana neny ihany ny vahaolana. Fahoana ary serosolofo fantatry neny ve fa teto izay nitady azy omaly fantany ka za milaza ary mino aho fa ingamerako ny laza taminy dia mbola nandeha ihany ve izy fa ngakosa nareo nanafatra hoe andraso eto fa hiverina androany marina izany fara ay niresaky ny singamera miresaka tao an-trano tao izy mianaka tonga taty mihitsy izany gamera dia hono a inona ny resahndry zareo tao dia mety ve zany mitaritra resak'olona izany madama i raha ty koa mba miseho oka fara fahoana ary serosolofo iza nanao nyty trano kely fivarotany tika za fa ahoana ay dia anse manokana izany ty varotra kafe sy mofoary lasopy ty fa ahoana koa ary zany eritreritra ramose izany fa tsy azoko a fa manokana ahoana nitao ry anderindimby any manjakandrina izany nenika ary raha tsy anyndray izy ry fara dia ahoana ry neny koa raha nga mandriraka ka amin'ny fotoana tena ilana azy izy nitsita fa hono ataoko efa mba ela ihany any mipetraka tato amin'eny fa tany andafa inganareo hatramin'izay finona koa nefa nidiranao amin'izany ka nareo mihitsy angeny mampalahelo e raha mba nampilaza ange zao nareo dia tsy nivezivezy toy izao e. moramora ihany ianao fara rehefa miresaka amin'ny solofo sy moramora hoany tsy hitanao nga zavazobasoany isaky nyteny reny ka nitoetra anao no mahatonga azy anao anirinika ravina ary saika mitombona daholo nge ny teny nataony dia olona tsy misy dikany ariva eny mba hianatra ny ianao ato ireny asio fisainana kely ihany ry fara zatra loatra miresaka amin'ny olona mpanambola sy mpanao fery ianao ka voatohana ny ambo mahampanana anao e dia nio tsara ngefa fisainana tsotra sy teny mivantana no nataony solofo taminao eny saingy mijery anao tamin'ny mahatambany voatra azy izy fa tsy tamin'ny maha olona azy ianao kosa zany toetranao zany angeny efa manimba zavatra betsaka amin'ny afera nataontsika tadidinao le sy menitra saika nahoditsika iny ary le kontenera tany tomasina kare zay fa inona zany zao ny tokony atao ho an'ny manjakandrina ve tady amin'eny sa ahoana tsy ilaina angamba makany satria manana finday ry neny tao amin'ny manjakandrina ka aleo antsona dia vita eo allo neny torakala idimby ihany re fa hono any aminareo ve nendry tsy any nilaza hoe ho any aminareo mantsy izy any tseoko ay ve ny ara tsy misy inona ka zay zany mandra-pianao ary neny toa dia hono
any ve hono neny efa tamyroa taona hono izy ny tamy farany le tsy fa aiza ihany ara le raha matoy iny sao de mba eto tanàna ihany ino afa miafiny de inona nefa no antony afianany ay ve mbola tsy lasa nareo efa saika nandeha any le zay ngamera fa niverina namafy an'izany resaka reo sy fary zany ay ve tsy misy tokony atahoranareo ny tsy fisiny efa voapirofo ankehitriny fa misy lalam-bolamena eo amin'ny vato miheviny io ary de eo ampitadiavana ny fomba hitrandrahana azy mihitsy zay zao ka efa firy zany zao nareo ny mahalala an'izany saika efa mahalala an'izany daholo ny olona etika ary no angamera eo mifaritry ny taniniza marina moa izy eno a ty angatsy fantatrareo fa tsy mbola eo amin'ny faritry ny taninareo ve izy io eo amin'ny taninay zany indrindra tsy efa ho dimy na enina taona zay no nahazony neny mada n'io tany io tany mpanjakana mihitsy izy io hatram'izay eny rery zaza ifarany nanadinika efa niresaka momba an'io taminay tokoa nyenika ka izay mihitsy ingeny mba niangaviko ny madamo fara teo hoe aza de adinoina de aza manany am'izany siry zaza ary azo tombony be amin'io nge nareo na de nivady fotsiny aza ve tsy efa ohatrinona raha apoka akana anaovana trano marina zany de zay zany ringamera efa mazava zany ny amin'iny ka eny ary aza manana ihany ao momba ny fikarakarana ny taratasy rehetra za zange mba gagany amin'ny mbola tsy nitrandrahanareo an'izy io hatram'izay efy mpiry moa miresaka tamin'ny neny madany amin'izy io fa nanonona ny anarany neny tokoa ianao ringamera rehefa miakatra eny tanàna ohatran'izao moa neny de amin'ny firy eo ny tafaverina zay indray aloha de tsy fantatro loatra ka tsy de miakatra matetika mantsy izy iny fa angatsy hoe any aminareo izy mbola any amin'ny raha vaviny amin'ny manjakandrina aloha izy zao ka zay no anontaniana ianao hoe tokony amin'ny firy izy no tafaverina ay ve raha ny taxi borosy aty aloha de any amin'ny valoalo lany ndo farany ka asa raha hoandrinareo de zay zany iantsony an-trano zay ka raha to moa ka efany izy de iny zay dany mody raha to kosa moa ka mbola tsy any izy de mety andrasana ihany angamba ny fahatongavany ko de zay risery zaza raha tsy meona tsy moa de efa manao velome saika adiniko ity ny laharany findaiko raha toka sendra-mba tonga lolo ihany izy eny ary voray ty de mandra-peo anary eny andre ary aza atao ela ny fitrandrahana fa mila vola mafy keo nge zao ny kominitsika marina raha mihitsy fa inona tsy inonao fara ohatra ny tsy ino mihitsy afa hay de natory teo ambony volamena tytsika hatram'izay fa ty volamena ny lazainy zanaky neny ty ve ny ty mifaro lazainy inona indray tendrombohitra ray manontolo angery ty ve azonao moa zany hoe tendrombohitra ray manontolo feno volamena ary atsika rery dindy or fara tandremo re mariny so mba ho lasa dala tampiko ary ty ho lasa dala hony mba moramora ihany la ny fotanako aniny ange zany de ty koray tena misy marina velo zany zavatra zany izanaky nela fe de andainga hoe inao araniny ndray ve tsy atsika ihany koa asa aloha raha mandinika ny zava-misy am'izao fotoana zao masy lasa saina ihany kotra inona ndray zao mahalasa sainanao am'izany ka mbola veriko tsara raha misy tokoa ary zany volamena zany nahoana ny tsy naheno an'izany tsika raha izay ary raha toka aneny marina le tendrombohitra misy volamena de anaiky nizarantsika am'izany veneny na oelanao aingana raha nga tsy maintsy atsika ihany zany volamena zany dia andreneny ho faty velo am'izany arembe zany tandremy ihany ho ary fara mariny tsy te lalan'izany aranga volamena efeo pela tanana zao ve rangato mbola inona ihany ary fahatelo farany ineny tsy ty zay misy azy zao inona ny dikany
fa lasa ve izy da teo solofo efa nandray ny lalana ny voaka ny tanàna aloha ry zareo e ka angamba tsy verina ntsony ka zao ary a raha sendra manao tapody foy eo ry zareo de aza vela hiditra ato trano fa tsy te iona amby zareo mihitsy ve anao ty e fa inona foana ary no anontanianao an'izany e ka tsy azoko mihitsy ka mbola ho azonao rina kely ao re fa zao a ndela zao inga mera mba hiviliany aty amiko rehefa mody izy azafady indrindra re ry zanaky ny ela raha nanafatra anao tsy misy tsiny re zany ry nenimada fa angato koa de tena zavatra maiky izy zany e inona moa no de hoe maiky e fa nandalo tany aminao anga izy menada zanako reny nandalo totokoa ry zareo ary gaga raha naheno fa anareo ny faritra ambato miavina de nolazainao ve fa misy volamena ao dre fa maninona tsy mety anga mety ka tena mety fa maninona tokoa izy io raha trandrahana am'izay ry nenimada sitrany ange mba misy risy torina ho an'ny komine fa tena mino marina ve anao fa misy volamena ao e vola be ange no nitrandraka an'io e ka tsy hainao ihany ve no nilazan'izany e ary hitako hoe ho vitan'izy da marina ny trandraka an'io ay ve efa nilaza ry zareo fa hitrandraka ny volamena ao rary ny loatra kosa angambo e ory nenimada fa misy inona marina aminareo menakavy reto e fa inona ny mahatonga anao itenan'izany ngamera to tsy te iona amin'izy da zanako ianao nyfandraisako zao fietsika eo zaoko ay ve eto ihany ianao nefa lazaina fa hany manjaka andrina tsy faika ho any tokoa afa tarataksy brosy moa zany isika ny fiaran-janako reny tsara tarisy matanjaka tsara nefa de taksy brosy no andehananao ay ve mba mila sotry re ay mila sotry fa inona koa ny dikan'izany mitady fahasairanana re oka aloha ny amin'iny fa manahoana aloha zao fanomanana ny fety ny fetin'ny taranaka ve mandeha tsara ka angamba mba ho avy aty ny lehiben'ny faritra amin'iko tena tsara zany de mba ho hitany eo am'izay zava-bitatsika eto amin'ny tandrazatsika ity ka eo indrindra no misy zavatra manahirana kely ako fa inona indray ho ny zato manahirana ny zanaky ny ely fa le lycée rery nenimada na nitoerana norenany azy aza mbola tsy hitako de hoana tokoa no ialanao am'izany eo amin'ny lehibe ny faritra lehibe ny faritra io ihany fa nga minisitry ny fanabeazam-pirenena zao no tsy hita zay olazaina amiko eny tokoa efa nilazainao tamiko mihitsy aloha zany e tsy hoe hiverina ny vola raha tsy ampiasaina de mety tsy azo fanampiana tsony sika izay indrindra raha izany zao e io ny tany ao ambany varatra raiso de anoreno an'izany lycée zany zay e ahoana tsara hoe ry nenimada zanaky ny elako fa ianao ve marenina e oka re zay ry zanaky ny ela na izany aza de mampihetsi-po zao ataonao zao ry nenimada efa tany telo ange zao no nomenao ny firaisany marina tsy hanaovana tsangam-bato eo fovoan'ny tanàna ianao ty tandremo tandremo ny zavatra tahaka izany ary evelao any zany fa ho setriny kosa de zao misy zavatra roa angatahako aminao idry la zao re ry nenimada fa atao tena atao zao ary voalohany de raha pitso ihany de fefeo hitany io ary ataovy zay ahafantarana fa efa lasany firaisana ary raha pitso ihany ko de atsoy amin'ny finday izy da zanako ary ila zao fa tratra ny lozam-pifamoivozana ka tsy mahatsiaro tena any amin'ny hôpitaly Ravangendrena Valina ao amin'ny efitra 320 hoe tratra ny fa ahoana
Tena tsy azoko ka tsy ho azonao mihitsy e tanterao fotsiny zany ka raha tonga ty izy da ilaza fa mandainga ah de inona anao valiko zany ve de tsy ho hainy ao ny miala am'izany e lazao fotsiny ohatra hoe nanafina lara n'le ny antso anao ay zany efitra 3valopolo zany eka tsy misy akory fantatro ka angitsaingitry ny aty sare zany tena ahoana ary dimby a hitanao ihany ve neny ka na le efitra 3valopolo aza nge tsy misy akory ary sao de mba dizy fieno ary zanakinely efa namerina ny antso azy koa e nefa de nilaza iny fa naverin'le olon'indroa mihitsy io laharany efitra io ary sao de efa any amin'ny tranopaty kosa ary ka nantao amin'ny triazy azy ange nilaza fa tsy nisy tradozam-pifamovozana zany omaly sao de mba manao sangratsy kosa ary zanakinely zavatra toy izany very fa raha de anaovana sangratsy e asako miatra manaina ange zany e fa ny ahiko fotsiny disyty so de ny anaran'ny hopitaly ara ny diso ka raha izany ndray ara de nde zary tsika da de samy itety an'ireo hopitaly eto tanàny andao ary nefa fotoany ty efa tombotra ihanyko ifatsora ali koa nefa ny antso ikaik iny nary anao tao hoe ineny ihany e raha tsy hitineny tsisy zavatra ho vaniny eto ary raha ndeha ary ilazana loko Saint Paul le hoe tsy hita ve neny ny fandehan-javatra rehetra mihitsy reny ho lazaina aminy mandehana ary ianao milaza aminy fa za mbola hitady anenika ary tsy mety ho hita ve ny laharan'le finday ny antso anao ry ngamera saika tsy niraisiky mihitsy ange le ny antso fa noho izy naverimberina de voaterina indray ihany fa nahoana ka nafeniny ange le laharany e fa tena tsy any amin'ny hopitaly tokoa ve neny mady voalohany loha ry ngamera de tsy misy zany efitra 3valopolo zany ary efa tapitra noteteziko ny hopitaly tao Tananarivo fa tsy nisy izay neny zay akory fa ono le lasa vehivavy aloha le ny antso anao e lehilahy kosa aloha e ary ny tena mahagagangy de nahoana no aty amiko izy no ny antso sady miteny hoe lazao ny zanaky Ramatoramada fa tratra ny lozam-pifamoivoy zany izy ary eny amin'ny hopitaly Ravoangendrena valina ao amin'ny efitra 3valopolo ary de naveriny indroa mihitsy le hoe efitra 3valopolo tena mba lalina zany kity izy ary za manao sangy ratsy aminay zany ka fa ngambola tsy nifankahitsina ro telo mianaka hatram'izao ka eo mihitsy eneny mahalasa sainay ineny to mandositra anay zany nefa misy zavatra tia nilana azy mainky angery ny amery ary so de tia solofo ty ara ny manao an'izao zavatra zao ka solofo ve za miny fa tsy mahavita an'izany le io e tsy manana tsehibe kory ange izy io e fa na iza koa aza angery dimby mba lasa saina ny amina rotely mianaky reto e fa inona ny mahalasa saina anao ry zanaky ny ela zao e ny hoe sangratsy aloha de tao tsy de inoko loatra fa any amin'ny eny mada no mahalasa ny eritreritra hoe ahoana sa efa nisy zavatra nolazainy anao ka so kosary mba misy zavatra tiany eny mada ampitaina amina romenada efa niserana atao tsaiko nge zany ry zanaky ny ely neny io andray ny fiaran'ny mose dimby efa napositro zany e zao ry solofo ho any amin-drazery ary raha manontany azy de lazao fa mbola tsy tonga ka inga miara teto maly arivo iny ve zao tsy nilaza hoe eto ihany ianao e tsy ilazan'izany zanaky ny ely de ahoana ny sakafony neny aza miay any am'izany ianao e ary tandremo tsy miova ny afatro tsy manana finday tsy mahazo miantso na makany amiko anao ninona zava-mitsanga anyny manjakandrina ny fantatrao fa nandehanako mazava de ampandrosoana ve izy raha ampandrosoy e de avelao iantso eo asa rery dimby fa
to marina ny denise teo hoe to miafina anareo mianadany reninareo miantony anefa ny tsy fantatro mba lazao ary aloha ny antony mahatonga anao heritreritra an'izany tsotra ihany ka farany taona ange zao ary mifanatona ny zanaka sy ny ray aman-dreny amin'ny fotoana toy izao nefa ny anareo ty tony reninareo ndray no tsy te iona aminareo ao kosa angamba ny antony ka marina zany tiany ze zany ao ny antony ary avy amin'iny zany zay indrindra ary raha ny fandraisako azy de misy alahelon'ny reninareo na tsy hafaliny aminareo tsy hoe de isikotra ny tsy ambarately ny fianakavianareo afa say miany zany inona tsy mono anafenana an'izany ry zanaky ny ela ary za mino fa mahalala zavatra ihany ko sesa ny tsy te ilaza ko maninona moa raha tsorona zay mba fantatry sy momba anay ny zavatra manaitra aloha de ny fanoloran'ny neny mada ny taninareo an'ny firaisana ny taninareo ao ambany avaratra zao de vao natolony indray anorenana ny lycée ho an'ny firaisana Ambatomevina ny tao ambany avaratra hoe fa ahoany aiza moa no afantarako am'izany pse ty maty amarina very ary zanaky ny ela tena very mihitsy fa very ahoany se very very okalory dimby mitony aloha se fa misy inona mitony aloha se ho zao sery zanaky ny ela asiparana ve fananarana ve antapity ve tsy haiko tsony marina ny teniny se hoe zao ny fotoana mba hifanatona zanaka sy ny ray aman-dreny fa mba hoviana tokoa moa zay menadany mba nanatona neny tamin'ny fotoana toy izao 8 9 eny 10 taona lasa angambo zay azo ny se tsara 10 taona lasa zay rehefa fantatro tsy eo eny ka anenina tyanao zolo mba afaka miresaka am'sy le zary solofo ka zaho indrindra nge ny tena maneny tsy enako hoe jery retolona eny ary tsy maninona fa iandry zay fotoana mampalalaka ny sy asangy mba afaka miandry ao trano ve maninona moa tsy tranonareo ihany be ty misaotra ry sia nakatoko mihitsy ny tsena ry monsieur dimby ka inona ry naotsika resahany misaotra ny sery solofo eny fa aza atao ela loatra kosa ny resaka fa rehefa afaka kelikely eo de efa irava mpianatra ka ary mandeha tsara ihany ve aloha ny varotra reo mianaka ka azo ianana tsara ihany aloha nipetrapotsiny ihany angeny mahantry ary ny marefo salosana no azo ny sasany aminy hoe mahantra ny vahoaka za indray sesy nitsangakevitra sia zany ny fianarana azoko taminy eny ay fa 4 taona marina moa ny arahanareo sy niny nipetraka ka efa 7 taona angam'izay na 8 ay dinina avy ary ny nampianariny eny ensy anga zany raha mise azo tanysaina fotsiny am'izao eo amin'ny fomba fiainana andavanandro ihany no atsapana an'izany sa tsy marina zany tena zay no izy fa ono mitsara ma zany sy ato inona moa ny vola raha ny fitiavany reny efa betsaka inona moa ny vola raha ny fitiavany eny efa betsaka marina zany ry sia tena miaika tena resiny sia mariny resy fa resy ahoany raha mise avy ela ho any zany tena loza inony misy inona tany hita ve neny inona koa zay neny cousin Paul ny tsy lany eo amin'ny filakevim-pitantanana tsony ay fa ahoana indray ohatrany tsy mahataitra anao nge izy zany fa aiza aloha ny eny ka tsy hainao ihany ve ny nasaina nitady azy zao fara andolo tsika ikaroka aneny ono tsy mbola niantso anao ve fa tsoralia inona koa ny raharaina an'izay fa tsoralia ihany otry ineny zao no mahamaika andraso aloha timby fa misy inona aloha to
dia taitaitra loatra tsony ingenao zany e. Marina zany. Tsara angamba raha makany amin'ny zakany. Tsara angamba raha makany amin'ny zanakiny ely tsika aloha. Ho any amin'ny zanakiny ely? Eny e. Ay, momba n'le resaka volamena ve? Andao aloha hoany dia 8 eo ihany e. Oka aloha Dimby, misy zavatra tsy mazava amiko anie izy zany e. Ianao to tsy miontsina akory no nilazako fa tsy lany eo filakevim-pitantanana tsony cousin Paul. Dia inona koa no irarahina an'izay fatsoralia hoy ianao teo? Fa misy inona marina e? Maninona no any amin'ny zanakiny ely tsika? Fara. Nomenen'ny komina anorenana lisiny eny tany eo ambany avaratra. Eno a. Ahoana tsara hoe Dimby? Nomenen'ny komina indray? Andriamanitro, fa dia losa inona mahazo an'le ramatoa iny e? Vehivavy vanina mihitsy e. Oka aloha. Io ndray ianao fa hanomboka. Ka tsy manaiky an'izany kosa ary Dimby a. Laviko zany e, tsekeko. Ary ataoko mahita ineny iny androany. Zany ke no antony am'sirany antsika ohatran'izao. Afaka mba iresahana ary velo ianao e. Inona no mbola ho resahana afa-tsy zany e? Dia tany telo be izao ve rangahy? Tena tsy mieritreritra ny zanany mihitsy le ramatoa iny ka. Fa tena mino ve zany Fara fa izany no antony tsy ahitana neny toy izao ka. Finona indray e? Ary mba hoviana moa ianao iny no nahita neny farany. Finona koa nefa nidiran'izany fanontanianao zany? Ary inona no mba fanomezana nomenao neny tao anatin'ny 10 taona? Mba lazao kely hoe? Fanomezana? Eno a. Hitanao zany 10 taona azonao. Ninona e? 10 taona ianao tsy nijery aneny. Tao anatin'izay nefa ianao inona no tsy azonao? Eny hatramin'ny fiara matanjaka sy tsara tarehy aza. Nefa izao indray dia tonga ianao tsy hanome fa mbola haka ny tany ny amidy amin'ny fatsoralia. Mba rariny kosa ve zany Fara? Avela koa aloha ianao isaina kely an'izany. Any amin'ny zanakiny ela miandry ianao e. Orosolofa, fa maninona ty ianao? Tsy efa nafarako ve ianao fa tsy mahazo manatona ahy? Dia tsy haiko tsony rery neny a. Tonga ny resaka tamiko Monsieur Dimby. Dia inona ny resaka reo? Tsy dia nisy resaka firy ange fa hoy izy hoe resinse a. Tena resinse. Andraso Orosolofa. Resinao tamin'iny ny Dimby. Dia tsy haiko rery neny fa hitako nangano hoany ny ranomasiny a. Ay ve, eny ary. Mandana miverina amin'izay sao manaraka anao aty izy. Dia tena marina tokoa ve zanakiny ela fa nomenen'ny firaisana indray ny tany eo ambany avaratra e? Marina zany e. Andriamanitro. Fa ka tsy nera taminareo izy rehefa nanome ireny tany ireny? Tsy niera zany izy e. Tonga dia omemeny be fahatany any fotsiny. Ka manan-kevitra ny sitona ny tany anganareo? Raha izah aloha dia izay mihitsy no ataoko e. Raha ny lalàna mantsy dia ataoko fa ny zanaka ny mpandova voalohan'ny arenana velany iray ary any amin'ny larana fahasivy vao misy ny vady. Oka aloha Fara. Dia tena mihevitra mihitsy velo fa tsy merika eo anatrehan'ny eny. Io indray Dimby a. Tsy asiana fihetseham-po zany rangahy. Rehefa rariny dia rariny. Fa ny nataonao tamin'iny ireny ngamba rariny dia. Efa samy olon-dehibe nge izao e. Samy miaro an-tenany. Raha izany dia aza mana-tena nahita ny eny tsony ianao. Fa ahoana? Ka tsy efa tapa-bolana mahery moa ianao zao nikarika fa tsy nahita. Azafady kely angery izy da raha indray fitenenana matoa tsy nety ny fakahita taminareo ineny mada dia mino fa misy afatra tiany ampitaina aminareo, izany hoe mipetraka amin'ny maharay aman-dreny hatrany izy fa tsy hoe akory resaka lova. Izay aloha no mba fandraisako an'izao zava-misy izao e. Zay indrindra manko. Ary aza adinoina fa reny angizy fa tsy ray. Fantatsika fa ny reny malefaka noho ny ray. Ny anahy aloha fitezana no resako an'izao fihetsikiny izao e. Fa ho tezaina ahoana indray ary tsika e. Zao izy ry madame Fara, sanatria tsy zazakely neny mada, manana ny antony izy. Matoa tsy mety mihaona aminareo toy izao ka raha tsy fitaizana no ataony dia angamba famaizana anareo ka tsotra ny teniko e. Desahanao ve ny anohitra ny reninao ninona antony? Manampy an'izany Fara, mba mandy ny tena ihany re. Mety mba mangetahitanao ngeneny. Araka nefa nolazainy zanakiny ela tamiko, ny fotoana toy izao dia noely sy ny tombo avao no fiarahan'ny fianakaviana amanginy ny zanaka ny ray aman-dreny. Nefa mba taiza ianao nandritry ny 10 taona ary taizy neny. Navelantsika rery izy nandritra ny 10 taona. Ka tsy raro ny vera mitambitamby fity amintsika toy izao izy. Ekeko ange zany e.
fa ahoana kosa ny momba an'ireo tany ny zarazarainy be fahatany ireo ka marina ny ianao e kanefa tsy tokony hanameloka avy hatrany ianao fa mila ami'resaka aloha tsika izany hoe tokony hanazava izy fa aza dia milohana avy hatrany mbola tsy tonga very sy mety ka tsy hoe anymanjakandrena ve izy ary dia tsy fantatra mihitsy ve ny fotoana iverenany izany efa nilaza taminareo ange fa vita taom-baovao izy matetika rehefa tahaka an'izao vao miveriny mampalahelo ihany izany misia nefa dia mba tia faly miaraka aminy izay amin'ity farany taony ity fa izy miavy isa-taona io angamo tsy makany aminareo ka tsorona mise aloha fa dia efa ela ange izahay no tsy niona taminy ay ve fa makaiza fotsiny ary izy amin'ireny fotoana indriny ka izay mihitsy no mba anontaniana ny solofoko tsy mba fantatry solofo ve hoe makaiza izy amin'ireny na koa mba misy tsy pariteny mba hahafantarany seny toerana alehany ve rehefa tahaka izany ny zava-misy aloha dia manembona anareo foana eny ary matetika izy mitantara ny ditraditrakerinareo ahoana tsara hoe solofo izany ho a matetika hono ny tsy ampy sakafo nareo ka mahavatra tsy mihinana izy fa omena anareo mianadany varifaribodiny kaboaka sisa ny varotra voanjo sy voamadilo moa tsy dia nandeha loatra na dia kitay andrahoana sakafo aza atao hoe fako eny amoron-drano ny tsy poniny sedimby tomaniny eny ny tantaran'izany ary fiteniny matetika ny hoe sofa tafarina ihany izy da kehitriny izany ve mba hatserovany eny anay fa raha tsy diso ao dia atao hoe eny Andohalo eny ny trano madamo fara ary eny Ambatomainty eny ny any sedimby fa ahoana no afantarany eny ny tranonay nefa izy mbola tsy nandiny tokoana anay akory andisy ianao angamba madamo fara motsy beby ny anaran'ny zanakao ary iary ny any mosedimby ary isaky miverina avy any aminareo neny dia mitondra akanjo na kiraro avy any fa taiza hono na afantarany an'izany rehetra izany dia tsy haiko aloha e manina dia manina mafy anareo angeneny ohatrany tsy niteraka ary solofo hoy izy matetika sody any aminay tokoa ary izy amin'izao fotoana izao e sao dia tsy fantatro tompoko fa mba avereny kely na tonga ny sy ary hipetraka amin'iny atoka tsotra ngely izy tsy nanambola anaramana-patsaka rano izy dia izy mihitsy no hidina tany am-patsakana ary nisy lafaka ka nianjera sady vaka ny siny tamin'izay no kotsany-drano izy dia izany nanampy azy dia ny fanampiteny izay mianaka ary izao hitanareo ankehitriny izao tia izany izany ny zava-misy ry fara raha mikasika ny eny dia ahoana ny atao eny e tsy taoko izay atao ka azadinoina nefa fa efa toto afo ny antsony fatsoralia nefa ny tany tokony nomena azy izany nomeny eny anambatomevony indraiky fantatra onge izany e nefa raha izaho aloha dia aleoko ny hitaka ka vao maikahanao ahoana nefa ny alaheliny raha mahita antsika korontaniny fatsoralia eto isan'andro e maninona moa raha mba manao farany taona miaraka amin'ny entsika amin'ity indray mandeha ity tsy tadidinao nga sika telo mianaka kely ny ray farany taona tsy nanambola hividianana petrolina atao jiro dia voatery natory aloha ka hirahira ny arahana natao tao anatin'ny aizina nefa tsy naharitra amin'ny sasakalina akory dia efa resy to eny e miverina atao tsaiko tsy kelikely angereny dimby e fa ny mampanahangy dia tia fahasairana antsika amin'ny fahatsoralisy ny sisy ity e indrindra ho any mantsy ianao sy tafiditra opikambanao filakely fitantanana tsony ange ho ako Saint-Paul mba miangavy rery fara ny fahasahiranana angeka tsy miala amin'ny olombelona e andeha ho tadiaviny ny eny dia hoentina any amintsika neny mada fa taiza ihany ianao e izy dange mikaroko anao e efa fantatro re dia nanao ahoana ny fitrandrahana ny volamena tsy Ambatomievina angany isy nresahana an'izany indray e ny fandresen-dahatra amin'ny madamo fara ny tena nafotaka tetiko fandresen-dahatra fandresena lahatra ahoany fara manenina ny toetrany taminao i monsieur Dimby e fa i madamo fara kosa mbola mifikitra amin'ny afera fantatrao amin'izay izany ny toetrany zanako tsy adalako angery zanaky ny ela tsy nijery azy ireo nandritra ny 10 taona e mba azonao an-tsaina moa izany hoe tsy nirahara iny ny zanaka nateraka ao nandritry ny 10 taona hiteny angamba ianao fa hoe diso nefa inona ntsony moa no azoko atao
am'izay olona efa mikiribiby amin'ny fitiavatena. Izany le hoe manabe olona ho ianao na izy ho tia tena na ho tia namana. Azonao tsara fa ity ny antony nahatokavako ry zanaky ny ela. Indro omeko anao ny taratasy rehetra mikasika ny tany anaovana ny liseo an'ny taranaka eto Ambatomevy. Karakara ho any ka rehefa ataony soni dia apetso fotsiny aho. Ondrinisika izao madamo farany ohatrany tsy de mankasitraka ny nanomezanao ny firaisana ireo tany telo ireo. Ay ve eny no hita eo ihany zany. Zay ary aloha fa lasa neny maga oka zay mitady anao ny zanakao. Izy zao dimy sy fara ihany neny a dimy sy fara hony de inona ny atao voay mandrosoana anao manao neny manao inona tianareo akanao zay mba hiaraka ifety aminay ry neny hiaraka ifety aminareo mba hafandray zaiko 10 taona ianareo datsy na alala akory nefa akehitriny varotra ny tany amin'ny fatsoralianareo de hoe aka hiaraka ifety aminareo so de mba diso adresy lanareo. Fa nahoana tokoa moa nomenao ny firaisana ny lovanay Lovan'izy tsara hoe ry fara. Lovanay lovan'dady. Moramora ianao ry fara. Tsy misy lovandrainao zany eto fa lovako. Azonao zany lovako ary azoko atao amin'izay tiako anaovana azy. Azoko atao zany satria manokana fa tsy misy andrainareo zany. Fa oviana koa ny reny manana zo alohan'ny zanaka raha hivarotra tany fa 5 taona moa ianao io niala teto am-pelantanako ary inona marina no fafatatrao momba ny resaka lova. Vehivavy ty tena ty voninahitra ianao te azo tera sy voninahitra eto tanàna de ny zarazaraina ny tany tsy mba malala mitsimbo zanaka koa. Misy marina ny teninao ry fara. Ny taniko tokoa tsy amidiko amin'ny vahiny ary tsy anaovako afera fa aleoko omeko ny zana-bahoaka anasoavako azy ary ny omeko maimai-poana fa tsy amidy. Fa raha zanaka andray dia zay zaza efa nanadiny reny sy efa lomoron'ny afera ve miseho mahavita tena mitoniana reo mianatra ka mandreraka diso ianao ry fara tany neny mahadiodio tokoa io nomen'ny firaisana io. Fa azy mahadiodio ahoana koa reo dibya ny resaka an'izany tokoa zanaka ny ary nampisehony ihany taratasy rehetra momba ny tany nomeny neny aneny reo tany reo. de ahoana zany ny momba antsika fa ono ary fara ineny ve ny nanary antsika sa itsika ny nanary neny zao no izy ry neny mifona aminao zay diso ty tena re za mba tadidinareo ihany ve moa ny anaran'ity tanytsika ity ary fantatrareo tsara ny tena dikany mievina ny tany amin'ny ataonareo afera sy fanambakana ve no ivelomana fa afantaran'olona sy fanapara-pahefana no itokiana reo olona tsy mba manana an'izany zao mba ahoana amidiko io ny tany tokony mba hasoa azy ary tady tio fa niainga tamin'ny tsy misy tio ange ianareo minada ka no iverina fa mba nety rery neny de diso fanantenana taminareo araka izy ary malahelony amin'izany ninoninona fahatsana sy tsy fananana ny tanindrazana tsy mba amidy ny piray tanindrazana tsy ambakainy masina ange ty tany ty aza manorona reny eo ambonin'ny alahelon'ny olona re ampy angambo zay fa mazo mody am'izay nareo de tsy ho any an-trano zany ianao ho any an-tranonareo ve za nge ka efa makany aminareo foana saingy variana loatra amin'ny aferanareo nareo ka tsy mahatsikaritra ny fandalovako nareo manadanina nary fa hibeby sy ary zanakareo tsy mahafoy ary de mampitandrina anareo be n'izao koa fa harin'ireo zanakareo reo toy ny nanarianareo akoho ianareo fa nahoana no atakalo amin'karena ny taranaka fa atakalo arena ahoana ary neny motsy ho azy ireo moa ny kikirana eto izao masina ny tokantrano anaka noho izany
tokony fiariana vanina sy metsika no amelomanareo azy fa tsy alatra sy fanararaotana satria na hoela na hoaingana dia ho fantatsy ny ankizy zany ary hataony koa dia aiza no izy taranaka vanina amin'izany e. dia izany ve no hahafantaranao ny momba anay ianao io indrindra ry fara motsy efa manomboka ho sahirana ianao amin'ny fitaizana ny beby zanakao ankizy kely vao 7 taona iny ve dia efa tsy hitanao intsony izay hitenenana azy ady lova ty amiko ny mahamay ianao fa nga rehefa hoe alefa mianatra any an-dafy ny ankizy dia ho lasa olombanina ho azy eo eny e marina zany e mifona reriny eny ka izao no izy oka ho tsoroka aminareo manadafa raha ianareo dia efa nafoiko koa raha tahitsena ny taona vaovao miaraka amiko ianareo dia andeha alao ny vady aman-janakareo indrindra ny zafikely ndry maninona nefa raha ianao no tonga dia makany aminay e hitanao sady zany fa tranon'izy ty areny angaty marina ny anendry fara ato ny tranontsika na dia mavomavo azy io nylenitsika na dia manitra azy ary efa nangina ela loatra ty tranotika rary ny angamba raha mba hafanaina amin'izay e eny e resy lahatra rineny a mamela ary rineny io tsy avelanay irerintsony ianao rineny arotsy anaitsika amin'ny fankatiavana sy fanajany ty taonao avy ty izany mihitsy manakasina ny tanyrazana ry menadaka aza amidimidy zany manakasina ny razana ka aza atao zay ampihevina azy ary manakasina ianareo ray aman-drenika aza mivary lavo manome ohatra ratsy ny ankizy ary manakasina koa neninay ka ho tiavinay amin'izay izay mihitsy neny a misaotranaka ary andeha aloha ny vady aman-janakareo fa hitsena ny taona vaovao tsika sa tsy zany e marina mihitsy zany rineny zay zany ny farana teo ambato ny hevina Slofo José